Faly miarabanao indray, fitiavana. Inoko fa ny olombelona rehetra dia tiany zany fitiavana zany daholo. Fa mihoatra noho ny olona rehetra, raha misy ny olona tena tia fitiavana, tia miresaka fitiavana, ary tia andiny Soratra Masina momba fitiavana dia ny kristiana. Hitantsika amin'izany ohatra ny andiny Soratra Masina tsisy izay tsy mahay, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia eo ihany koa ny hoe mifankatiavy ianareo toy ny tiavako ianareo, izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Dia misy koa ny hoe ankehitriny dia reto ny toetra, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana sy ny andininy maro isan-karazany izay miresaka fitiavana haitsika tsara zany. Kanefa raha misy olona ihany koa izay raha vao tsy mifanaraka kely dia misaraka avy hatrany dia mitsitokotoko manangana fiangonana etseroa. Ny fitoriana ny filazantsara dia fananganana fiangonana vaovao dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny tanjon'Andriamanitra dia itsika hanampy azy hanorina ny fiangonany. Fa ny olana resantsika eto dia le hoe raha vao tsy mifanaraka amin'ny ataoko ny ataon'ny atao am-piangonana dia lasa manangana anankiray vaovao indray dia misaratsaraka raha ny Tompo nefa mitady antsika iray hitady antsika hiombona tsara dia tsy izany ny zavatra misy iainan'ny kristiana. Inona ny mahatonga antsika tsy mahavita, tsy afaka miaina ny fankatiavana sy ny firaisana sy ny fiombona ny kristiana tahaka izany, dia mba ahafahantsika manatanteraka an'izay dia izay no hijerentsika an'ity Filipiana 2:1 ka hatramin'ny 2:1 ity. Filipiana 2:1 ka hatramin'ny 2:1. Koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana ao amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaninana amin'ny fieboebona foana, fa aoka samy hevitra ny namany mihoatra no mitenany amin'ny fanetretena. Aza samy hevitra ny azy ihany fa aoka samy hevitra ny any namany koa. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy natao ny zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareho olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany nanandratan'Andriamanitra azy ao ambony indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalihany lohalika rehetra na ny eny an-danitra na ny ety an-tany na ny eny ambanin'ny tany, sy anekeny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy ny Tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Tsara marihana antsika fa natonga amin'ny Paoly nanoratra an'io dia mitovy amin'ny zava-misy amin'izao ihany ny zavatra nisy tany Filipi zany tamin'izany fotoana izany, satria ao amin'ny 1:5-12 izy dia hitantsika fa misy olona izay mitory filazantsara fa fialonana no mahatonga azy hitory filazantsara. Dia hitantsika ihany koa i Eodisy Sintike izay tsy nifankahazo nefa samy mpiara-miasa amin'ny Paoly dia mifanolana, mifanditra, tsy mifankahazo izy brahavavy ireo. Dia efa nisy zany zany disadisa izany hatramin'ny andron'ny apôstôly. Dia mbola hitantsika ihany koa zany ankehitriny. Dia izay no natonga amin'ny Paoly nanoratra an'ity Filipiana 2:2 ity zany. Ka ho zaraintsika telo ny momba azy ity. Ny tapany voalohany dia ny andininy voalohany izay resahan'ny Paoly ireo zavatra efa hananany mpino. Eny resantsika hoe fahasoavana, satria zavatra efa omen'Andriamanitra ny mpino, ahatonga ny mpino hanana firaisana. Izay ny andininy voalohany. Dia ny tapany faharoa, ny andininy faharoa ka hatramin'ny 5 dia eo izy ny manome baiko zany.
miraisa sainareo, miraisa fitiavana, miray hevitra sy ny sisa rehetra de manome baiko izany a hanatanterahana n'izay firaisana sy fiombonan'ny mpino zay. Ary ny andiny ny fahaenina ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo dia miresaka indray izy ilay modely. Efa niresaka ny filipianina matetitetika tsika tamin'ity fiboany ity dia hitantsika tamin'izay hoe ny toko faharoa dia mampiseho ny Kristy ilay modely. Zay tiany Paoly ho tahafiny reto filipianina reto hahatonga anazy ireo hanana an'izay firaisana sy fiombonana izay. Dia ny anehontsika azy eo ambany eo moa araka ny hitanareo dia hoe ny andininy voalohany zany miresaka fahasoavana izy, ny andininy faharoa dia baiko io, ary ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy dia baiko io, ary ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo dia fahasoavana. Io zany lay teneniny eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly hoe ny tompo rehefa maniraka dia mampitondra sandwich. Ka eto zany dia sandwich mihitsy lay omen'ny tompo rehefa taonantsika fankaty iray iombona izy dia ny sandwich misy mofo eo ambony, misy mofo eo ambany, dia eo ampovoany le ao anatiny dia ohatr'izay koa eto misy fahasoavana eo ambony, misy fahasoavana eo ambany dia ny eo ampovoany lay matsiro tiana hohanina. Ary io no mahafinaritra ny olona foana ny mijery ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy, satria io no mahafinaritra hohanina indrindra ho an'ny ankizy kely. Fa lay andininy voalohany sy ny andininy fahaenina sy faharaiky ambin'ny folo dia matetika tsy jerentsika, tsy vakintsika, dia miezaka amin'ny herin'ny tenantsika tsika sy fampiteny foana hoe andao ifankaty, andao iray satria zany ny vavaky ny tompo mba ho iray ihany izy rehetra, kanefa dia teny fotsiny zava tsy mety tanteraka mihitsy. Satria manino? Satria tsika tsy mihinana sandwich. Dia zay zany nidirantsika andao hiditra amin'ilay fahasoavana avy hatrany tsika amin'ny tapany voalohany, ny andininy voalohany hoe ko raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana amin'ny fitiavana avy amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana ao amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiatrana. Averiny nefatra ny teny hoe raha misy eto, io moa zany dia efa atoro antsika foana rehefa mianatra mamaky baiboly. Raha misy zany hoe zavatra teneniny hoe tokony efa nananareo reo, tokony efa nananareo reo. Fa raha nananareo reo dia mila iainanareo. Inona avy ny zavatra zay ananan'ny kristiana, tokony ananan'ny kristiana. Dia ny voalohany fampirisihana, zany hoe tokony efa manana ny fampirisihana, hanao zavatra tery, hanao zavatra zany ny kristiana. Satria izy ao amin'ny Kristy. Dia mahafaly antsika foana ny miteny hoe ao amin'ny Kristy, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Kanefa le fampirisihana vokatra izay ao amin'ny Kristy antsika izay dia tsy tena raisintsika loatra matetika, adinontsika no mandray an'io. Dia miteny izy hoe raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, zany hoe ilay fitiavana eto dia manambara n'ilay Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra fitiavana. Rehefa mino manana an'Andriamanitra tsika dia io Andriamanitra io no manome fampiononana antsika. Ny fampiononana moa dia hoe na misy zavatra mafy mandalo anao araka mampalahelo matezitra anao dia afaka manana an'izay fiononana zay anao noho ny fitiavana zay anananao avy amin'Andriamanitra. Zay le tiany lazaina hoe ninona dona mahazo anao ny fiainanao dia mipetraka foana ianao, manam-piadanana foana ianao, manana fiononana foana ianao satria manana an'ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra ray. Ary ny fahatelo dia milaza izy hoe no isika manana ny fanahy masina, satria izay nandray an'i Jesosy Kristy dia mandray ny fanahy masina avy hatrany. No isika ao amin'ny fanahy zany dia efa manana ny fiombonana io, satria fanahy ray ihany no ananantsika rehetrarehetra. Na inona fiangonana misy antsika, na inona fiangonana misy antsika, na avaiza firenena misy antsika, na avaiza firenena misy antsika, na inona fananantsika, na lahy na vavy, na mpanan-karena, na mahantra, na gasy vazaha na japonais, dia fanahy ray ihany ny ao anatintsika rehetra. Dikan'izay efa manana n'izay fiombonana zay tsika, tsy zavatra karohana, tsy zavatra tadiavina, tsy zavatra organisena, zay le fitentsika, tsy zavatra organisena zany fiombonana zany, fa efa mipetraka zany no le fanahy zay ananantsika. Dia hitantsika eto zany fa misy an'ilay Kristy, ilay Andriamanitra zanaka, misy an'ilay fitiavana, ilay Andriamanitra fitiavana le ray, ary misy an'ilay fanahy masina.
ray zanaka fanahy masina io zay ezahany maro hotoerina foana hoe tsisy an'izany trinité zany ao anaty baiboly eny tsisy an'ilay teny aho fa ny fampiarahany an'ireo persona telo an'Andriamanitra tokana ireo de averiny foana fa manana ny Kristy de manana fitiavana ary manana ny fanahy fa rehefa manana an'io Andriamanitra de manana fampirisihana, manana fampiononana, ary efa manana fiombonana sady de misy ihany koa zany vokatray ny famindrapo sy ny fiantrana. Zany hoe ny teoria aloha de eo anatrehan'le olona zay manao tsy mety atsika fa eto indray de le olona zay mampalahelo. Raha itsika nampalahelo de manana fampiononana, fa raha ny hafa mampalahelo de manana famindrapotsika sy fiantrana satria efa namindran'ny tompo fo, efa niantrany tompo fo de afaka manao an'izany amin'ny hafa ihany koa. Zay le hery lehibe zay omeny tompo atsika mila fantatritsika raha te hanana fiombonana sy firaisana ny kristiana de fantaritsika fa efa manana an'izay tsika. Zay mampatsiaro foana n'lay tantara n'lay tovolahy anankiray izay tany Europa zany de vao nahitany le nouveau monde moa tam'izany ny Amerika, États-Unis de maika andeha ho any États-Unis avokoa ny tanora rehetra tam'izany fotoana de tia tovolahy ty koa de maniezaka mitady vola andeha ho any Amerika de nividy billet ana sambo izy zany andehanana any satria mbola sambo moa nandehanana tam'izany de lafo be le billet de kely sisany ambombola taty aminy zany zay hivelomany rehefa tonga any Amerika izy. De inona ny zavatra nataony zany mba ahafahany ho velona tsara rehefa tonga any Amerika, mandrapahita asana, mandrapahita volamena na mandrapahita tahak'izany de nitsitsiny tsara io vola teny an-tanany io satria efa betsaka ny lany tam'ilay frais an'le sambo zany. De isaky misakafo ny olona de ny azy mofo maina sy rano mangatsiaka foana no hoanina nandritra ny teny an-dalana ambolana maro ny teny ambony sambo dia mba tsy ahafatoloana azy de mofo maina faran'izay mora indrindra no hoaniny de rano mangatsiaka foana no hoaniny fa tsy mividy ranom-boankazo mihitsy izy zany teny an-dalana. De rehefa tonga tany Amerika am'izay de nanantona an'le kapiteny sambo izy niteny tam'le kapiteny sambo hoe azafady kapiteny azonao omena am'izay ve ny addition ankoatrinona ny laniko zay teny mbolo sambo satria efa kelikely ihany ny volako aty ka sahirana raha ohatr'izany fa de reto fotsiny mofo foana no hoaniko mofo maina de rano mangatsiaka. De ozy izy le kapiteny hoe tovolahy tena malahelo anao fa maninona no mofo maina sy rano mangatsiaka foana no hoaninao, efa tafiditra tao anatin'ny billet vidina billet nandeha taty amin'ny sambo anie ny sakafo rehetra zay no hoaninao hoanina nandritry ny teny ambony sambo ka noho ny tsy fahalalany ty tovolahy ty an'izay fepetra izay de zay natonga azy ny afo nandritra ny firy volana teny ambony sambo de nahia mihitsy izy satria te hitsitsy an'le ambombola zay ty ho ivelomany any Amerika izy zany rehefa tonga any. Fa itsika kristiana koa de tahaka ny tovolahy io matetika efa tafiditra ao anatin'ny famonjena zay nividiny raha nividiny Jesosy Kristy ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana avokoa ny fiainana araka an'Andriamanitra rehetra. Saingy ny olana dia tsy fantatsika zany de miezaka amin'ny herin'ny tenatsika foana tsika hanatanteraka ny teny zay tenenin'ny tenin'Andriamanitra de tsy mety vita tanteratsika mihitsy de miteny foana tsika mila mankatoa efa katoavana zava-dehibe mila mankatoa nefa tsy vitatsika mihitsy le izy satria maninona tsy manana hery tsika nanaovana an'io nefa ny hery io efa nomena tsika tamitsika vao nandray any Jesosy Kristy de matetika le hery sy fitahiana zay tadiavintsika de lay materialy zay mora simba foana fa le ara-panahy zay azontsika ao amin'ny Kristy de tsy hananantsika tahaka ny fampirisihana, ny fampiononana, ny fiombonana, ny famindrapo sy fiantrana zay azontsika ao amin'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina eto zany. De
zay no mahatonga amin'ny Paoly hoe raha manana an'ireo nareo satria efa manana ny Kristy de tanterao ny fifaliako. Zay ny idirantsika amin'ny tapany faharoa am'izay le baiko am'izay izy zany, manome baiko am'izay izy eto hoe tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaninana amin'ny fieboebona foana, fa aoka samy hevitra ny nama no mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetretena. Aza samy hevitra ny azy ihany fa aoka samy hevitra ny any namany koa. Ary oaka ao aminareo zao sain'izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Zay izy zany vao mametraka an'le baiko satria efa fantany hoe efa hanananareo zany ary mahafaly ny ianareo manana ny Kristy. Fa tsy ampy zany fa mba hatateraka ny fifaliako izy Paoly dia tanterao am'izay ataovy reto firaisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Amin'ny dikateny ombonana izy mazava kokoa ny ilazany azy zao lazainy hoe noho izany de feno tanteraka ny fifaliako, feno tanteraka ny fifaliako, aoka hifanaraka tsara ianareo ka hoentan'ny fifakatiavana sy iray fo ary iray saina. Aoka hifanaraka tsara ianareo. Ahoana ny tonga antsika hifanaraka tsara? Entan'ny fifakatiavana. Zany hoe efa ao anatinareo io fitiavana io, de io fitiavana io no mitarika atsika ho miray fitiavana, miray fo ary miray saina. Va eto moa araka ny firesantsika foana ny zavatra rehetra de miainga ao amin'ny saina foana. Miainga ao amin'ny saina foana ny zavatra rehetra. Rehefa manana firaisana saina isika de mandeha ho azy zany le fitiavana sy le fo sy le hevitra iray de efa nanantsika satria tsika manana lay fanahy masina, lay fanahy tokana ao anatin'ny mpino rehetrarehetra. De azotsika atao zany zay firaisana fiombonana eo amin'ny samy kristiana izay. Inona nefa ny manakana an'izay fiombonana eo amin'ny samy kristiana? Inona manakana an'izay firaisana zay? Firaisan-tsaina, firaisana fitiavana, firaisana fo ary firaisana hevitra zay de tsy inona akory fa ny fifampiandanina sy ny fieboebona foana. Ny fifampiandanina, nenay ny tsara, nenay mety indrindra, nenay ny tena izy. Zay ny matotra indrindra fa zay tsy mandidi izany rehefa midera. Izay ny tena mafana indrindra satria zay no manao aminna sy aleloia ary mitehaka tsara sy miredona tsara rehefa midera. Fifampiandanina ary fitadiavana voninahitra apokaty, zay le fieboebona foana. Tena tiatsika mihitsy io fieboebona io, ny fananana hoe ny pasteranay mpitarika anay io no lehibe indrindra, io no mahay indrindra, io no tena mety indrindra. De atsotsika izy amin'ny anay tena mpanompon'Andriamanitra lehibe, zay tena zavatra fanohitra. Ny mpanompo tompoko de andeha faran'ny ambany ka na lehibe tahaka n'indra ary ny andevo de andevo foana izy, na andevo de rehefa andevo de andevo. Fa tsy tenenina hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe de asandratra izy am'izay fotoana zay. Izay le itsika le manao an'ilay ohabolana sinoa manao hoe quand on montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Rehefa manondro lanitra de ny ataon'ny olona dala de ny tanana indray jerena, nenao ny tananay mahafinaritra be, mahitsy be, tsara tarehy be, mahafatifaty be ny tananay, nenay ny ambony indrindra ny tananay, ka tsy ny tanana no ifampiresahana fa le lanitra ny ambony no jerena manondro an' Jesosy Kristy. Kanefa ny antsika de mpanompon'Andriamanitra no ifampiandanitsika sy fandranitantsika. De vokatra zay koa moa mpanompon'Andriamanitra tratran'izay dia samy mifampieboebo hoe zany tena izy, zao ny titra koa de mamorona titra be de be. Manomboka any amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny pastera, ny eveka, ny bisopa, ny reveran, ny apôstôly, ny mpaminany sy tsy haiko zay anarana hafa rehetra mba hampiakatra mpitonga ambonimbony kokoa noho ny hafa. Zay de eto nefa izy miteny hoe aoka samy hevitra ny nama no mihoatra ny tenany amin'ny fanetretena. Eto izy zany manome vahaolana hoe ahoana zany ny atonga an'le firaisana. Ny atao tsy izy dia tsy manao fifampiandanina ary tsy mieboebo foana, fa ny tokony atao am'izay zany ny tena izy de manetry tena, zany hoe manao ny namany mihoatra noho ny
tenany. Ohatra zao tsika, raha etontsika misy atsika de te hiakatra ambony foana satria mieritreritsika fa rehefa ty ambony aty de tsara noho ny hafa. Miakatra ty foana. De rehefa miakatra any nefa tsika de tsy maintsy hitotona ianjera rehefa avy eo. Zany lazay ny tenin'Andriamanitra hoe ny firaisan'ny hozy izy de mialoha ny fahalavona foana. Ary zay koa lazain'ny Jakoba 4:4-5. Tsy misy fomba ahafahantsika manana fahasoavana avy amin'Andriamanitra fa tsy ny fanetretena ihany. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Tahaka ny ahoana zany manetry tena zany? Ny manetry tena dia ny mipetraka eo amin'ny toerana nametran'Andriamanitra antsika, fa ny manetry tena tsy hoe manambany tena na manao tsinitsinina ny tena akory na manao tsinitsinina ny fahaizany. Tahaka ny olona mahay mitendry gitara de mitendry gitara tsara izy, tena mahay be izy mitendry, de rehefa tenenao izy tena mahay mitendry gitara le selahy de ozy za tsy mahay fa mba mitendritendry. Ka raha ianao moa tsy mahay de izay tsy mahay moa zany de ahoana zany zay? Tsy izy mihitsy. Fa ny fahaizanao mipetraka eo anatrehan'iny fa tsy iny ny eboebonao izay ny atao hoe fanetretena, ny mipetraka amin'ny toerana nametran'Andriamanitra anao, fa tsy fanambaniana tena akory na fanafoanana ny tena na filazana tsy fahaizana akory. Fa ny mieboebo efa nyresantsika de ny miteny mihoatra noho ny teny nametran'Andriamanitra anao. De eo ny lazainy hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa ka samy mihevitra ny an'ny namany koa. Io ny tena olantsika. Isika de mieritreritra foana ity le iza ty foana no eritreretintsika. Ny tombotsoan'io, ny mahapety an'io, matsaratsara an'io, de azahoan'ny olona bebe kokoa sy ny rehetrarehetra, hitodian'ny olona any amiko foana. Isika rehetra de manana an'izany avokoa. Zaho anatiny rehefa miteny hoe isika. Mihevitra ny azy. Ny tenin'Andriamanitra de mametraka antsika hoe aza samy mihevitra ny azy ihany fa aoka samy mihevitra ny an'ny namany koa. Mitodika any amin'ny hafa, mitodika any amin'ny namany, zay le atao hoe manetry tena. Zany hoe tahaka zao zany le izy iny sarina nataontsika iny. Isika matetika de mitiritirina ty ambony aty. Fa ny atao hoe manetry tena de mipetraka amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra antsika. De mijery ny hafa fa tsy mijery ny tena. Tsy ianao no ivony zao tontolo zao. Fa ianao de mitovy amin'ny hafa rehetra de mihevitra ny namany ihany koa. Ahoana nefa ny ahafahantsika hihevitra ny namana? Eo ny manahirana. Satria ny olona rehetra de samy mitady ny azy avokoa. Samy mitady ny azy avokoa ny olona rehetra. Ahoana ny ahafahantsika mitodika any amin'ny namana? Tsy misy ahafahantsika mitodika any amin'ny namana raha mbola miivo amin'ny tenantsika fa tsy maintsy miverina amin'ny Jesosy Kristy ihany. Zay ny 5. Aoka ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. De jereo tsara, verina any amin'ny Jesosy Kristy foana le izy, le saina. Miainga any amin'ny saina, fanavaozana ny saina, tsy fanafoanana ny saina fa fanavaozana ny saina. Zay tao amin'ny Jesosy Kristy de miverina. Rehefa Jesosy Kristy no ataonao ivo fa tsy ianao de afaka mijery namanao ianao avy eo. Afaka mijery namana ianao avy eo. Fa raha mbola ianao no ataonao ivo de izay rehetra manafotoana anao de elanao sy takanao, ataonao zay ampiala azy teo mba ianao foana no ivo. De eo amin'izay tsika zany mijery an'i Jesosy Kristy miditra amin'le tapany fahatelo amin'izay ritsika zao. Aoka ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fa izy na dia nanana ny endrika mitovy endrika amin'Andriamanitra ara de tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa no foana ny tenany tamin'ny nakany endrika ho mpanompo sy natonga azy ho nanam-pitoviana amin'ny olona. Iny zany izy raha taty ambony taty amin'ny Mahandriamanitra an' Jesosy Kristy dia no foana ny tenany. Tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Neny Jesosy Kristy tena fitoviana amin'Andriamanitra mihitsy saingy ny foanany zany, nafony ny lanitra, nafony ny voninahitra tany an-danitra, nafony ny fahadiovana tany an-danitra, fa nidina tonga olombelona izy ary tsy tonga olombelona tsotra fotsiny fa teraka tany amin'ny tranon'omby. Dia tonga mpanompo izy.
tonga mpanompo Jesosy Kristy, nefa tompo izy tany an-danitra. Zay ilay fanetretena. Rehefa manana an'izay fisainany Jesosy Kristy tamin'ny nahatongavany nofo, nahatongavany olombelona, nitsona hoe incarnation zay tsika, de efa manomboka mahita hoe tsy mety iza mipetraka mideredera tadiavin'ny olona sy isolelahan'ny olona rehetra ty hoe tena ianao ny mavita, ianao ny rôlina, ianao ny anay sy ny rehetrarehetra. Tsy izany tsika olombelona. Fa tsy vitan'izay ny Jesosy Kristy. Fa rehefa hita fa nanatare olona ozy izy de mbola nitohy nankatoa ihany. Zay le mpanompo, nankatoa ihany. Zay no ambaran'ny Hebreo 5:15. Resaka an' Jesosy Kristy ny Hebreo 5:15 de izy hoe Jesosy Kristy ozy izy de nianatra fankatoavana tamin'izay fahoriana netiny na de zanaka azy. Jereo tsara, na le Andriamanitra taty ambony taty amin'ny any tsy ombontsony moa ny écran antsika, fa tany le Andriamanitra de nidina mpanompo izy de tsy janona teo fa mbola nankatoa ihany. De zay ny toy an'le Filipiana 4:2 ty hoe ary rehefa hita fa nanatare olona izy de mbola nanaiky hatramin'ny fahafatesana, de le fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Mbola nankatoa, nanaiky sy nankatoan'Andriamanitra ihany izy, ary mbola nidina kokoa. Ny andrasana amin'Andriamanitra, nandrasan'Andriamanitra antsika de hipetraka eo amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra antsika, eto ny olombelona de tsika hipetraka eo. Fa afahantsika manatanteraka an'io dia Jesosy Kristy mbola nanaiky de mbola nanetry tena hatramin'ny fahafatesana, de le fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Mafy eneny nahazo azy teo, ho asy ho anao e. Tsy vitan'ny tonga olombelona izy zany de nitsiniaviny olona tetỳ ambonin'ny tany, fa mbola nivonoana teo amin'ny azo fijaliana. Mafy ny dia kapoka nahazo azy, ny azo be le azo fijaliana, ny lanjaina nandritry ny lalana firiana, ny lohany satrohana tsilo, ny tenany voakapoka karavasy, ny tanany ny fantsihana, ny tongo ny fantsihana, ary lany voany le foniny. Marary zany noho ny fankatoavana en'Andriamanitra. Fankatoavana de marary foana. Zany ny atra tamin'i Jesosy Kristy. Ary dia enatra latsa fa fahambaraka ny iainany teo amin'ny azo fijaliana. Zay le fanetretenan'i Jesosy Kristy, fankatoavana. Fa ny vokatra zay, misy vokatra izay rehefa avy eo. Any le mila jerentsika hoe aoka ao aminareo zao saina zao de tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fa raha ny hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 15 izy miresaka ny nataon'i Jesosy Kristy, iny fidinana tonga olombelona, fidinana amin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana, de manomboka amin'ny 15 kosa izy de miresaka n'Andriamanitra amin'izay hoe izany nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andoaliany lohalika rehetra, na ny an-danitra, na ny etỳ tany, na ny any ambany tany, sy ny anekeny ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo, ho voninahitr'Andriamanitra ray. Izay ny mahatompo an'io Jesosy Kristy io, lay izy nanetry tena, nasandratr'Andriamanitra, ary ny vokatra zay fanetretenan'i Jesosy Kristy zay de nahazo voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra izany zavatra zany. De izay toe-tsaina tao amin'i Jesosy Kristy izay ihany koa ilay modelitsika, izay ihany koa rehefa izay no miova amin'izay fanavaozana ny saina izay tsika kristiana, de ho hitatsika fa azo tanterahana ny firaisana sy fiombona ny kristiana ary ny fifankatiavana. Satria tak'izao ny zavatra misy, ny olona rehetra zany de mitiritiri ny ety ambony ety avokoa, de tsika koa mba teny ambony, izy moa manaiky ho ambany tsindrin'ny hafa zany, tsisy manaiky ny hafa zany ty fotsifotsy ty, fa isika ty mangamangy ty, tany ambonin'ny hafa foana. Fa rehefa manana fampirisihana ao amin'ny Kristy tsika, rehefa manana fampiononana avy amin'Andriamanitra ray le fitiavantsika, rehefa manana fiombonana avy amin'ny fanahintsika,
dia manahaka an' Jesosy Kristy ka manao ny hafa ho ambony no ny tenantsika. De tsotra fotsiny le manao ny hafa no ambony ny tenantsika miverina amin'ny toerana tokony misy atsikitsika. Zay no atao hoe fanetretena. Vitatsika zany, azotsika atao zany manana hery hanatanterahana an'izany tsika satria le Jesosy Kristy ao anatsika de izay ny toetrany, zay ny toetsainy, zay ny momba azy. Fa rehefa miara-miaina amin'ny Kristy, rehefa le Kristy velona ao anatsika ny ataontsika ivy fa tsy isika, dia mipetraka ho azy. Raha mbola ianao foana ny izy, de raha vao misy olona tady hanohatra anao de avy hatrany de takanao izy, avy hatrany de misarahanao izy, avy hatrany de vononao amin'ny endrika isan-karazany izy. Marina fa ny kristiana tsy hifamono, fa saingy manao zay eliminena an'le olontsika na amin'ny alalan'ny teny, na amin'ny alalan'ny fandroahana, na amin'ny alalan'ny fananganana fiangonana hafa, na amin'ny alalan'ny fanaratsiana sy ny isan-karazany. Fa rehefa Kristy no miiva ao anatsika, rehefa Kristy no mpanjinitsika, de ilay toetrany Kristy manetry tena de mahatanteraka an'izay. De rehefa izay no mitranga, dia asandratra Andriamanitra isika, de lasa manome voninahitra n'Andriamanitra. Manome voninahitra n'Andriamanitra ny fietretenantsika, de manome voninahitra n'Andriamanitra, de Andriamanitra nomeny olona voninahitra, ary vokatr'izay de ho hitan'ny olona hoe tena kristiana tokoa reo, zany tokoa ka kristiana satria mifankatia. Dia manantena fa izay teny izay de hanampy antsika hifankatia. Averiko ihany, raha te hifankatia tsika de mila mihinana sandwich, mijery an' Jesosy Kristy ao anaty Baiboly. Ny ahafahantsika manatanteraka an'izany de zao, mila mahay mijery ny fanapahana ny perikopy-tsika. Fa tsy ilay baiko fotsiny jerentsika, fa matetika eo alohan'iny baiko iny sy aorianan'iny baiko iny de misy fahasoavana, misy hery omen'Andriamanitra antsika ahatanterahana an'iny baiko iny. De mirary soa indray ary eo.